araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara-sosialy dia tena réel amin'izao fotoana izao azo sapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io tsy ho zakany vahoaka ntsony zany taxi be ana 10,000 miampy fiakarana vidin'ny solika dia miteraka inflation généralisée ny vary rehefa 2 arivo eny an-tsena dia fanampin'izay nefa tsy mitady vahaolana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resahana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro tena amin'izao tsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale izany ka zay ny nano amafisiko hoe ny fitondram-panjakana nefa tsy mieritreritra mihitsy hoe io fatezeram-bahoaka io nge rehefa tazomina dia mitrotry ny tantara ngefa nampianatra antsika an'izany dia zay na ny mahatonga ana amin'ny teny foana hoe avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression ny olona zany dia io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana atodomy vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanonga-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatran'ny zavatra mitranga ny États-Unis amin'izao fotoana izao isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany États-Unis dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adihevitra mihitsy hoe ionga ny Donald Trump dia izay le teneniko hoe ny sosi ny lesona any ivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalahana ny olona haneho hevitra io efa napetraka foana hoe ohatra ny kianjana ambojatovo izay kianjan'ny demokrasia efa tamin'ny 7 arivo napetraka teo ampesao io ahafahan'ny olona maneho hevitra dia tsotra ny anay alao ny mpitandro ny filaminana hikadrie na andeha hisécuriser zany an'le toerana ahafahan'ny olona maneho hevitra tsisy riska na hoe hikorotana izany tsisy riska na débordement sy ny sisa izany raha mandraina ndraiky ny mpitandro ny filaminana fa le liberté d'expression kosa amiko tokony tsy edikevitra ny fahafahan'ny olona manana azy fa io ange dia miteny rehefa tsy mbola avela maneho hevitra foana ny olona manoloana ny maharary azy dia tsy handray ndraikitra foana le fitondram-panjakana fa ametraka ny inersie na izao tsy hanao ninino io dia mipoaka ihany ny sarom-bilany amin'ny fotoana anankiray ka isorohana an'izay omeo alalana malalaka ny olona aneo an'izay faneho-kevitra izay mbola mipetraka ve fanjakana tsy mandray andraikiny izy manoloana izany rehetrarehetra izany zay ngena ny zavatra hitantsika amin'ny hoe fitsaram-bahoaka etseroa midika izay hoe tsy fatokisan'le olona intsony ny fitondram-panjakana izay misy tahaka ny mahatsapa zany le olona hoe tany tsisy fanjakana io dia aleony anazy raisiny an-tanany ohatra tokoa nge zao ny raisiny problème na jiro dia ny olona tsy maintsy mikoropaka mitady panneau solaire mitady vahaolana zany fa le fanjakana tsy manolotra n'le vahaolana amina besoin vitaux iainan'ny olona tsisy ny rano dia manao lava-drano ny olona zany hoe ny olona zany ny voatery se substituer zany hoe mipetraka eo amin'ny toeran'ny fanjakana mitady an'izay vahaolana izay fa ny fanjakana tsy manome an'le vahaolana resaka insécurité dia ny olona tsy maintsy manakarama gardien kely mametraka barbelé amin'ny fefy manamafy ny hidi-trano hoe izay tokony antohan'ny fitondram-panjakana nefa nyzany hoe sécurité garantie par l'état zany mafanjakana dia izay tokoa no nahatsapana hoe ohatra ny tany tsy misy fanjakana nge le iainana ankehitriny mimenimenina ny olona fa tsy mamaly le fitondram-panjakana fa ty olona aza mitranga ny any Zorobe tsy nahitanteny ny filoham-pirenena tsy mba ny décrété deuil national na fisaonam-pirenena ny filoham-pirenena zany hoe tena tsy fantany zany ohatra ny hoe tsy raharahiny zany ny zavatra misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia zay no mahatonga ny olona ohatra ny hoe lasa tarity ny fanaovana fitsaram-bahoaka lasa mikarakara ny tenany manokana izy hoe aloha raisiny an-tanana le izy fa tsy hanaony andraiky ny fitondram-panjakana lasa ohatra ny tany tsisy fanjakana zany